Ireo vaovao tapatapany nisongadina kosa no arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity. Tamin'ity taona 2024 ity dia hita fa nihena amin'ny fahavitrihan'ny vahoaka malagasy amin'ny fananganana ny sainam-pirenena. Voaisa mihitsy aza ny trano ahitana izany amin'izao fotoana izao. Raha ny nambaran'ny olona sasany anefa tamin'ny andro taloha raha vao migadona izany volana Jiona izany dia tsy andrin'ny olona ny amoahana ny sainam-pirenena eo an-davarangany. Maro araka izany mametra-panontaniana ny antony mahatonga izao fiemorana izao. Mpamily roa no maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga teny amin'ny lalam-pirenena faharoa io maraina io. Raha ny fantatra dia fifandonana kamion roa nitondra entana teo am-pasamadinika no nahatonga ny loza. Ankoatra izay dia nisy ihany koa ny olona naratra vokatry ity loza ity. Misy araka izany ny fahatapahan'ny fifamoivoizana eny amin'ny lalam-pirenena miantsinanana iny. Notanterahana omaly ary ho farana nandroany ny fionana teo amin'ny ministera mivarotra sy ny indostria ao Toamasina sy Feneriva Atsinanana. Mpandraharaha sy mpisehatra tsy miankina sy olo tena avy amin'ny faritra roa ny tonga nanatrika io fionana io. Anisan'ny anton'izao fionana izao ny fandinian'izy ireo ny mety ho sakana amin'ny fampandrosoana ny toe-karena any amin'ny faritra avaratra sy Atsinanana iny. Eo koa ny ho fanomezana tolo-kevitra mivaingana ho an'ny governemanta ny manam-pahefana ao an-toerana ary ny vondrona Europeanina. Araka izany dia hevitra fototra telo no voafantin'ny resana nandritra io fionana io dia ny fitrandrahana amin'ny fikarohana ny kalitao. Eo koa ny fampandrosoana ny fizahan-tany maharitra ary farany dia ny fifandraisana amin'ny faritra roa amin'ny alalan'ny seranana sy ny fitaterana.